Nanamafy ny fahavononana moa ny HVM mahakasika indrindra ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa tato Ambroise izay filoha-hevitry ny antoko ho an'ity antoko ity dia efa nahatratra 870 ny candidat ny antoko manerana ny nosy no nanatitra ny antota taratasy filatsako fidiny teny anivon'ireo ivitoerana natokana ho an'izany. Ny antoko HVM moa dia efa mba niomana ihany amin'ny mantoko politika azy tamin'ny fikarakarana ny candidat koa dia tamin'ny andro ny omaly amin'ny 9 alina dia afaka nametraka lista 700 ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara manerana ny Madagasikara commune urbaine sy commune rurale ny total ben zany dia 700 708 liste. Misy moa ny teny hoe ny HVM tsy fantatry ny olona ny HVM tsy misy ratsamagaika dia ho hitantsika eo fa ny HVM dia manana candidat manerana ny commune rehetra misy eto Madagasikara. Nampiasa dia nampiasa tokoa tsy politika fisokafana ihany eo amin'ny lafiny politika fa fisokafana ihany koa amin'ny foko rehetra misy eto Madagasikara, amin'ny ambaratonga nasa sy ny ambaratonga bahoaka misy eto Madagasikara dia tena nisokatra tokoa ny antoko ery Madagasikara eo amin'ny fanaovana ny fandrafetana ny lista eo amin'ny fandrafetana ny na ny fananganana ny bureau de district zany bureau provisoire dia nampiasa politika fisokafana. Nisy ndraiky amin'ny 3 Jolay ana velona mipetraka eto io didiny navoaka ny fanjakana io mbola tsy misy didy nampiovana io izay antoko HVM dia efa vonona raha ohatra ka mikatona rapitso ny fametrahana ny dossier filatsahana fidina dia hipetraka ny ilainy candidat de liste rehetra manerana Madagasikara. Vonona zay amin'ny daty ny rapitso izay efa nahemotra, vonona zay amin'ny 31 juillet fa dia enganiaka io na fitenen'ny vazaha hoe que le meilleur gagne.